Ia, Raso. mpanao gazety tonga miara-miasa aminay amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa ny antony arahantsika miasa fa mbola toy n'ilay problème izay mahazo ny hôpitaly Betensy CHR d'Antsy izay nanaovanay hetsika efa iray volana lasa ngamba zay. Manoloana an'izany dia nangia aloha zahay hieno ny valiteny na ny sosokevitra avy any amin'ireo ray aman-dreny lehibe izay ndraika resaka fahasalamana. Izay mihitsy manantena fa mety efa any izay vahaolana izay hitanay fa ampilamina ty hôpitaly Benantsy ity. Izahay eto tsy atao hoe adala ka hoe manaonao foana fa matoa zahay nanao an'izao tsy emika mihitsy izahay amin'izany fanapa-kevitra izany dia tena misy antony izay ekina ny AIDB ty hôpitaly ity. Ny zava-misy manko zao dia ohatra ny toy sesilany ny fanaparam-pahefana ataon'ny talian'ny CHR d'Antsy, ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny talian'ny CHR d'Antsy. Hitanay izay miara asa akaiky aminazy, hitanay fa tena tsy tafavoakan'ny talian'ny CHR ny baolina mampandeha ty hôpitaly ity. Ka zany mahatonga anay mihetsika mibady sanatry ny vava efa tena tonga amin'ny tsomamo hoe efa miaratsy mihitsy ny hôpitaly Benantsy zay vao andray fanapa-kevitra. Isintomanay ny sainareo tompona andraikitra voalohany amin'ity amin'ny fahasalamam-bahoaka ty. Mety hiteny nareo hoe inona moa zany ny fitombony hoe tsy mitovy foana le fanapahem-pahefana na tsy fahaiza-mitantana. Ny talian'ny CHR zany ny tena marina amataly azy dia tsy tokony handray olona marary, tsy tokony handray consultation. Inona ny antony? Mba hifantoka tsara amin'ny fitantahan'ny hôpitaly izay mpandeha amin'ny hôpitaly dia tokony tsy handray marary mihitsy izy, tsy tokony handray consultation zany. Nefa ny zava-misy ny ankamaroan'ny fotoanan'ny talian'ny CHR dia lany amin'ny fizahana marary, lany amin'ny consultation externe. Efa antony akaiky mampandeha hôpitaly. Faharoa manakahaka an'izay, hitanay fa tsy mahomby koa izy fitantana ity, tsy hainy le resaka administration, mety hainy fa eo ihany le fanambaniana amin'ny personnel izay miaraka aminy. En tant que ianao directeur d'hôpital na talian'ny CHR, na inona ny zavatra misy ataonao personnel anareo dia tsy zonao mihitsy tsy anao signature na certificat administratif na personnel zany. Nefa zava-misy amizeo dia misy amin'ireo personnel ao izay miaraka amin'ireo tsy mifiniavy talian'ny CHR ny certificat administratif izay tsy azony atao zany raha ohatra ka tena anatin'ny milona anatin'ny fitantanana izy. Fa tena manakahaka an'izay anisan'ny tsy fahombiaza ihany koa dia ao ny session fa 2010 takelaka 2010 fampidiram-bola tsy hita io takelaka 2010 efa ela dia zahay teo fara lasa ohatrany hitanay fa sans suite, ohatrany lasa vean-jango fotsiny zany le takelaka 2010 zay fampidiram-bola. Iza ny tokony andraikitra voalohany zany? Directeur CHR tokony andraikitra voalohany amin'izany. Na dia hoe misy tokony andraikitra azy amin'ny session dia izy no tokony hainy tarain'ny CHR tsara zany zavatra resahako zany. Fa efatra izay anisan'ny mampikaikaina ny namana mpiara-miasa, eny fa na dia le olona avy any ivelany izay efa tratran'ny olona tahaka izany ny fandehanan'io ambulance io. Tsisy traçabilité ny fandehan'io ambulance io. Avoaka eo le prix zany ny prix fa ivola io pen'le olona amin'ny talian'ny CHR nefa tsy miditra amin'ny session zany tokony izy zany fidiram-bola
ao amin'ny session tokony efan'le olona le vola dia ao manaovana sortie zay tokony atao amin'izany. Nefa zavatra au contraire zany zavatra misy ampidina fotsiny le vola dia eo tsy fijenan-javonany atao hoe tsy fijenan-javonany satria tsy hita traçabilité. Farany izay anisan'ny tena entinany service koa dia ny fanerena personnel hanao an'le andraikitra tsy nianarany dia zavatra tsy mety mihitsy satria hitatsika ihany fa raha ohatra tsy mandeha service anankiray dia zavatra tsy azo ekena zany. Nefa forcenao le olona hitany andraikitra lehibe, hitany major de service zany ane tsy onompoana ny atao amin'izany fa nefa au contraire zany atao necessaire. Tendrena fotsiny le olona, tsy fitiavana olona no hitako fanendrena le olona amin'ny toerana anankiray fa tsy hoe hampandehanana asa. Manoloana an'izany dia hijerena indray le fitakiana nataony an-trano voalohany, tsy misy vahaolana, tsy mahopitaly misy asiana tsy handeha afa-tsy ny fialan'ny talemy ihany aloha amin'izao. Zay hitanay vahaolana mahomby ampandehan'ny hôpitaly ary hampisy ny firaisan-kina ato amin'ity hôpitaly antso ity. Afa-tsy ahirina amin'ahoana hoe zava-misy amin'izay lasa mizaha hoe mpiasan'ny hôpitaly zay tsy ary misy teto zany fa tamin'ny fitondran'ny italiana zay amin'izao fotoana izao izay ilaina fanondrona fahazehaina mba tsy ho tara ny fanapahan-kevitra dia iangavianay an-tanandro tompoko mba tsy ho negligena eo izao zavatra mahazo ny personnel-ny antso izao fa mafy ny raha mahazo ny ato. Mankasitraka mankaterina aminareo mpanao gazety raha ohatra hoe mba misy fanontaniana manitikitika anareo dia avinay valiana antsiaka marabana izany.